taranja ady tontondry ramatory ty ady tontondry ty am'izao fotoana zao tsy hainao vaovao matetitetika dia nihetsika indray zareo avy eny amin'ny sectionna Atsimondrano ny karakara faninanana omaly asabotsy. Efa tao anatin'ny volana vitsivitsy no niketrehany sectionna Atsimondrano taranja ady tontondry nihetsika nataony hoentina hamoazana ity taranja ity izay tsapa fa matory amin'izao fotoana izao noho ny disadisa eo amin'ny lafin'ny fitantanana. Katrokady misy 12 ary no natolotra izy ireo mpankafy ny ady tontondry ny sabotsy folakandro teo tany amin'ny EPP Andafy Atsimo Tanjombato. Samy nanana solotena tamin'izany hetsika izany avokoa ny sectionna Atsimondrano mpikarakara, Avaradrano, Antananarivo renivohitra ary Manjakandriana. Kilioba 12 moa no nandray anjara tamin'izany fifaninanana tao hamoazana ny taranja ady tontondry izany. Niakatra ringa tamin'io fotoana io avokoa ireo sokajin-danja rehetra ankoatran'ny sokajy mavesatra indrindra. Ankoatran'ny filohan'ny sectionna Razafy Martial na ICC dia teknisianina kalaza teo amin'ny tontolon'ny ady tontondry maro no miara-miasa ao amin'ity sectionna ity. Ity filoha ity izay milaza fa manana fikasana nanao hetsika regionaly izy ireo tao ity hetsika mikarakarainy ity. Ho an'ny sectionna Atsimondrano manokana zany dia misy ny tanjona izay mbola hotratrarinay zany dia eo amin'ny mieritreritra izay zany hanao match régional. Fahitanareo ny tontolon'ny baolina kitra tontolon'ny amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao. Ny tontolon'ny box aloha zany atao fa tsy afenina ny aretin'ny box amin'izao fotoana. Nefa miezaka izay mba hanasitrana izany box malagasy zany. Izay no mahatonga anay manaitra ireo namana zany andomba hofoazy ny box ity fa somary matoritory. Tanjonay zany mba ahita ny boxera sy ny tanora zany mba ho lasa kokoa ambonimbony amin'ny voany sy mba tsy ahita tsony hoe aiza baolo hoe hanao matsa zay nefa tsy hitanay ny lalaka re. Fa ny tanjonay zany dia mba hanaitra amin'ireo tanora eo sy mba hanampy an'ireo tanora hoe aiza no lalana andehanana. Tsara laitag izao finiavana hanaitra ny taranja ataon'ny sectionna Atsimondrano izao. Ny tsy fahampian'ny fifaninanana eo amin'ny taranja iray tokoa mantsy no mitarika ny tsy fampandrosoana izany taranja izany. Izay mahita tokoa mantsy fa lasa niova taranja ka lasa ny angaly taranja hafa avokoa ny mpanao ady tontondry malagasy noho ny tsy fisian'ny fifaninanana izay sehatra ahafahana mahita ny talentan'izy ireo. Andrasana araka izany ny hetsika ataon'ny liga isan-karazany sy ny federasionna mpiany ady tontondry ho fanairana hatrany ity taranja maro mpankafy ity.